Ener, akory aby. Sosina miaraka aminao dia Ramafana, miaraka eto indray tsika amin'ny vidéo review faharoa amin'ny ity alahady androany ity. Lasa tsika izao anao no tafaraka amiko dia Jocelyn Ndrendrosoniana miaraka aminao cliqueo ilay suivi na follow dia maharaka an'ireo posta maro samihafa ataoko amin'ny numéro-ko ianao. Anio vidéo faharoa amin'ny vidéo review mahakasika ny sincère system ary resahantsika ny mahakasika ilay compte koa nanina no niditra amin'io ary ihany koa ireo information rehetrarehetra tsaro fantatrao mialohan'ny idiranao aminy. Raha mandeha ianao eo amin'ny mirako dia misy poste reto maro samihafa mahakasika izay sincère system zay dia cliquenao avy hatrany ilay roy voalohany ilay roy paste link sincère system group hitanao ety dia mitarika anao avy hatrany zay makato amin'ny page anankiray ohatran'ity dia cliquenao avy hatrany ilay lien voalohany na ilay roy voalohany dia mitarika anao makato amin'ny blog anankiray ohatr'izao. Tonga ato ianao dia asaiko ianao hanaraka tsara ity vidéo voalohany ety somary miteny anglisy izy fa afaka arahanao ihany koa ary maka toerana tsara sy mangingina tsara ahafahanao manaraka tsara an'ilay vidéo hatramin'ny farany. Blah 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 kind of thing like that. So the first time I saw this I was like io ny vidéo io misy partie misy anahy dia misy partie misy an'ny parrain manazava an'ilay sincère system zany amin'ny ankapobeny. Dia araka ny hitantsika eo amin'ny sary eo io raha eo amin'ireo olona tompon'ilay sincère system ary misy vidéo amin'ny teny malagasy mandrakitra anazy iray manontolo ao amin'ny page faharoa rehefa avy eo fa ny hitanao eto ambany eto indray dia ny resaka calculateur sy ny fichier présentation zany dia cliquenao ity na manao clic droite ianao dia sokafana amin'ny table vaovao dia mampiseho anao an'ilay présentation mahakasika ny sincère system. Ny faharoa na eto dia mitovy foana dia ny faharoa indray mampiseho anao an'ilay calculateur zany dia raha cliquenao manao clic droite eo koa ianao dia miseho amina fichier Excel ohatr'izao ilay izy fa mbola tsy azonao atao inona dia ato amin'ny feuille faharoa ilay izy misy an'ilay calculateur ohatr'izao dia ny tsara cliquenao le etsy ambony amin'ilay hoe open with Google Sheet dia rehefa cliquenao iny dia tonga amin'ny page ohatran'izao ianao. Tonga eto ianao dia afaka milalao an'ilay calculateur ohatran'io zany fomba filalaovana anazy ato amin'ity anankiroa voalohany ety azonao lalaovana. Eto ny réinvestissement 100% amin'ny zany hoe le gain azonao zany réinvestissement 100% no atao eto zao dia afaka lalaovinao daholo izy roa ireo. Dia tableau kely voalohany eto amin'ny farany ambony mandrafitra n'ilay 5 taona voalohany hoe manao anao ny gain-nao raha ohatra hoe miainga amin'ny $100 ianao amin'izao dia afaka 5 taona lasa $20,000 ilay izy. Dia na tsy manao inona ianao na tsy mireferé olona dia io zany gain azonao. Mireferé olona manao dia maiky ambony lavitra noho io ilay izy dia afaka lalaovinao io afaka ataonao $500 dia hitanao ny fitombon'ilay gain ohatr'izao. Afaka hita ambany eto misy ny détail ny gain azonao isam-bolana raha misy arakaraka ny montant ny dépôt-nao na ny capital no mampiova an'ilay pourcentage hitanao le azo isam-bolana ety. Ohatra zao raha ohatra mampiditra $1,500 ianao zany dia efa miakatra 10%
isam-bolana ny gain azonao. Raha mampiakatra ataontsika any amin'ny 10 000 dollars ianao zany dia mahazo 11% isam-bolana ny azonao. Ankoatra ny commission azo amin'ireo olona referenao zany io, fa gain net zany reto azonao raha ohatra ka manao an'izay ianao. Raha ohatra jerentsika aorianany 2 taona zany 500 dollars dia lasa 4500 dollars any hoany zany. Dia azonao lalaovina tsara izy io raha ohatra ka tafakatra 10 000 dollars ianao zany dia ohatrohatr'izao any gain azonao. Ary efa tonga dia hitantsika manomboka any amin'ny 11% isam-bolana no azo ary azo lalaovana tsara anaovanao simulation tsara zany io arakaraka ny capital eritreretinao ampidirinao anatiny ao. Iaho dia nanomboka tamin'ny 100 dollars dia raha jerentsika zany zay dia eo amin'ny ao anatin'ny 2 taona zao ohatra dia lasa 600 mahery dollars le izy. Dia ezaka hanampy capital foana raha isaka manam-bolana mba hiakarana haingakaingana kokoa zany. Dia lasa antsika averina makany amin'ny système amizay omaly dia tena nafinaritra ny gain omaly raha ohatra ka mandeha tsika atao amin'ny finance. Dia hitantsika eto amin'ny historique ety 1.2% ny gain omaly. Dia misy taona izy ambony, misy taona ambany, misy 0.34%, fa en général manodididina ny 0.5-0.4% eo isan'andro fa miovaova moa izao. Hitantsika io zao misy taona izy tafakatra 2%, misy tafao miankina amin'ny trade ataon'ny ireo technicien ao anatin'ilay système zany. Dia lasa antsika nahoana ny karazan'ny investissement atao anatiny ary sao dia mba mahaliana anao zay sincère système zay dia misy karazany maro izy zany ato afaka miditra ianao 100 dollars minimum ary afaka miditra ianao amin'ny 500, 1500 na 1000 dollars mety foana. 100 dollars zany minimum any ambonin'izay mety foana ary misy frais 5%, ny frais de transaction zany 5% idiran'ny volanao makany amin'le broker zany anaovana le trade. Dia reo zany ary misy le arakaraka ny montant ny capital ampiasainao raha ohatra ka mi-réinvestir ianao zany ka miakatra amin'reto montant reto mampiova an'ilay commission azonao. Eto ataontsika raha 100 dollars zany ampidirinao dia 105 dollars moa zany mila ampidirina satria 5 dollars zany lasan'ny frais zany. Dia 50% ny gain amin'ny volanao io 100 dollars io makany aminao 50% makany amin'ny système. Raha ohatra ka tafakatra 500 dollars ny vola ampiasainao dia 60% makany aminao 40% makany amin'ny système. Dia ohatr'izay hatrany le izy. Raha ohatra ataontsika raisiko ohatra le tany amin'ny calculateur 10 000 dollars dia 75% makany aminao le gain isam-bolana io dia ny 25% makany amin'ny système. Ohatrohatr'izay zany le izy. Dia mandeha tsika ato amin'ny carrière ato no hitanao rehefa membre actif ianao vao afaka miseho ty tableau ato ty. Iaho dia efa misy olona 5 ao ambaniko ary mino fa hiakatra hitombo maromaro io atsoatsy ary arakaraka ny video ataoko sanandro iny zany. Dia hitantsika raha ohatra ka tafakatra eo amin'ny 25 000 dollars ny
montant raha ohatra ka tafakatra amin'ny 25 000 dollars ny montant ny team rehetra miara-miasa aminahy, zany hoe ny olona rehetra miara-miasa aminahy dia mahazo bonus 1000 dollars iah. Dia zay no tanjoko voalohany aloha mba hanampina an'ilay dépôt io dia mieritreritra mirecruter olona foana fa indrindra vazaha, dia amin'izay fotoan'izay mba mahazo bonus rehefa tafakatra amin'ity 25 000 dollars ty. Dia raha vao ambonin'izay moa vao may tsara, hitanao amin'ny 50 000 dollars la mahazo 2 000 dollars ianao, 100 000 dollars ny total ny capital ampiasain'ilay olona miara-miasa aminao, zany hoe ny olona rehetra miaraka aminao ny eo ambaninao no tiany tenenina ety dia arakarak'izay bonus azonao. Dia manao inscription gratuit ny inscription, dia rehefa avy eo anao mifandray amiko amin'ireo torolalana maro samihafa raha ohatra ka mahaliana anao zay sincère système zay. Araka ny hitantsika ety reo le olona 5 ary 4 no direct amiko, ny ray any olona anankiray ao ambany ao, misy olona anankiray inscrit ao ambanin'ilay anankiray ao. Dia izy io level 1, level 2 ny filelanao dia azahoanao commission daholo aby, 4% ny amin'ny level faharoa izy zay, zany hoe ny olona eo ambany ambaninao dia azahoanao commission ihany koa rehefa manao inscription ireo. Mety anontany ianao hoe sao dia ponzi ity système ty? Tsy ponzi ity satria tsy ny vola miditra ny anazy no anaovana paiement ho an'ny olona, zany hoe tsy ny vola miditra no ny vola mivoaka anaovana paiement, fa ny vola miditra dia anaovana trade, dia ny trade ataon'zareo no ahafahany manao paiement makany amin'ny membre. Zay zany fanazavana tsotra kely mahatsy ponzi an'ity système sincère système groupe ty. Dia hitanao zay araka ny bonus nabarako teo io ao amin'ny telegram bot, rehefa tena inscrit anao dia misy an'ilay bot eto dia afaka misinscrire makany amin'ny hitanao io le historique an'ilay gain omaly meny aty amin'ny telegram bot ity daholo, zany ilay karaha ataontsika info rehetrarehetra misy-passé ao amin'ny système. Ny ty paraiko efa nahatratra n'ilay 10 000 atao anatin'ny ray volana izy dia nahatratra n'ilay 10 000 dollars ho an'ny ekipa rehetra, efa level 3 izy zany. Dia hitantsika reo misy membre hafa avy any haiko ny teny anglisy angambany izy ty matoa tsy teny rosiana ny eto ambany eto. Dia izy fa nahatratra 50 000 dollars ny azy ny ekipany, nahazo bonus ity madame anankiray ity level 5 izy nahazo bonus 2 000 dollars. Tatsika ty ramatoa kely anankiray ity indray Angela 100 000 dollars ny any ekipany, nahazo bonus 5 000 dollars izy. Dia ny tamin'ny 18 ny gain 0,51%. Rima nahazo 1000 dollars satria ny ekipany level 4 izy ny ekipany nahazo 25 000 dollars. Tatsika any mitombo foana zay olona zay, misy ny vaovao tsara fantatra avy any amin'ny système, tokony makivaky ianao an'ilay fac teneny ety ary hisy ilay event na le ataontsika fety fanokafana karazana fety voalohany iraisan'ireo membre atao any Dubai. Ato moa no ahitanao amin'izay amin'ny onglet faharoa atao amin'ity event ty
amin'ny 27 sy tily izy amin'ny 27 ka hatramin'ny 29 atao any Dubai ilay izy. Dia maromaro ny zavatra atao any, misy fifananana tôbila, hôtely ngeda be anankiray zany va tamin'izao rehetrarehetra. Dia misy akoatra seminaire atao dia maromaro ny zavatra hipartageany zareo any zany. Misy artiste ao misy galant dîner hitantsika ety, misy resaka artiste, misy resaka fifananana fiara, maro be izy any. Dia akoatran'ilay conférence zany atao mandritra n'ilay workshop atao any Dubai zany. Ary misy présentation ataony zareo any zany plan manomboka amin'ny fahatelo taona ka hatrany amin'ny fahafolo taona an'ity système ty. Hitantsika amin'izany fa efa manao projection any amin'ny ela any zany zareo, satria ny antony ty système ty dia efa tamin'ny 2017 no efa nifonona ary mandeha tsara izy hatramin'izao, paye tsara. Ary raha oharina amin'ireo ataontsika hoe site hype-ndraha io dia manana ny ataontsika hoe structure lafatra izy zany raha mitaha amin'ireo système izay manome 2-3% ka hatramin'ny 8 à 10% par jour, izay mampanary vola matetika ity zany raha manana $100 ianao androany, eo manodidididina 2 millions de francs mahery eo zay, dia apetrakanao ao dia na tsy hainao inona ianao raha miverina makany amin'ny calculateur tsika, raha miverina makaty amin'ny calculateur tsika, $100 io afaka 5 taona dia lasa $20,000. Hitanao amin'izany na tsy hainao inona anao fa avela fotsiny zany ilay izy dia mireinvestir automatique izy isam-bolana, afaka ataontsika efatra taona ilay izy dia lasa $5,000, ary lasa $20,000 iny afaka 5 taona. Ataontsika amin'izany ohatra izany ianao hanomana ny hoavin'ny zanakao dia mety tsara $100 apetraka quelque part any amin'ity système ty, fa tsara aloha zany tsy maintsy ianao ray aman-dreny no manao an'ilay inscription an'ilay izy dia apetrakanao ao hanomananao ny manaraka azy. Raha ohatra ianao moa te handeha haingakaingana dia pakaro ilay capital, ohatra ataontsika $500 ohatra. Dia hitantsika ilay fivoarany va tafakatra taona voalohany izy tafakatra $1,500 eo, taona faharoa lasa $4,500 eo, ary taona fahatelo lasa $16,000, ny taona fahaefatra izy lasa $63,000. Ary hitantsika amin'izany efa miova be. Raha ohatra moa izany ianao ataontsika hoe nanao retrait fotsiny anankiray, ohatra tafiditra amin'ity $5,000 ty, premier mois anankiray fotsiny no anaovanao retrait dia anaovanao poste, dia hitanao hoe tsy maintsy mahazo olona membre actif ianao, ary vetivetika hiakaranao amin'ny level manaraka any. Dia zay no niarahantsika teo raha mahalininao ty sincère système ty dia misy roy miaraka amin'ny ty vidéo ty eny mitarika anao makaty amin'ny blog kely anankiray post link, dia cliquenao ilay roy voalohany dia mitarika anao amin'ireo vidéo manoro lalana. Tonga eto ianao dia cliquena avy hatrany ilay hoe click here create an account, it's free. Cliquenao iny dia mitarika amin'ny deuxième page anankiray ohatr'izao, ary ato ianao raha miteny anglisy moa zany dia mazava anao tsara ty vidéo voalohany ty. Teny gasy ianao dia ity ny teny malagasy iray manontolo mahakasika ny fanazavana mahakasika ny sincère, ary raha hiditra ianao dia araho reto etape reto efa fitiniko eto ny etape ilaina zany mahakasika anazy, dia cliquena avy hatrany ilay hoe hiditra aho. Dia raha vao mikliky an'ity ianao hiditra aho ty
dia mitarika anao avy hatrany zay any amin'ny page d'inscription ohatr'izao dia cliquena avy hatrany ilay tandrifa first name ato ampidirina ny fanampin-anarana ato amin'ny last name ny anarana mindray na ny anarana lava iny dia mampiditra pseudo ianao eto amin'ilay ambanin'ilay username. Aorianan'izay dia mampiditra mot de passe ianao atao sécuriser tsara ilay izy dia aorianan'izay mampiditra ny adresse email ianao ary misafidy ny pays-tsika plus 261 Madagascar, tsindrio fotsiny ilay touche M dia mipoitra ilay Madagascar dia ampidirina numéronao tonga dia 34 na 32 na 33 miaraka amin'ilay numéronao aorianan'iny, tsy asiana an'ilay 0 intsony zany. Aorianan'izay dia jiro tsara ny ideko na ilay numéro d'identification zany ao anatin'ny CSR système. Dia rehefa tafiditra ato ianao amin'ny numéro d'identification hitanao tsara le 98 18 10 16 io dia misafidy ny Madagascar fanondrony ato ianao midina manaraka BD izy io ato tsy mety indray le M IJKL M in Madagascar, cliquenao hatrany ilay Madagascar dia aveleo ilay I agree terme and condition dia coché ohatran'io aveleon'io dia cochena fanondrony ilay feno 12 taona no mihoatra ianao zany dia cliquena amin'izay ilay hoe bouton sign up rehefa avy eo vita zay dia manokatra email anao misy roa ihany miactiver ny comptenao dia manao login avy hatrany amin'izay miditra anao ao amin'ny sincere.system ohatrany hoe ity zany fa misy point fotsiny ato zay ny atao amin'ny barre de navigation ary dia manao login ianao dia mivereno araho tsara ilay vidéo ato fa manazava anao ireo onglet maro samihafa ao anatin'ilay système hatramin'ny farany. Izay no niarahantsika teo azadino raha manana fanontaniana anao dia mifandray samiko zao sy raha Nandrianasonena ary ezahana ny hamaly anao arakaraka ny fotoana ananany eny. Manam-piaona ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.